Ramatoa Germaine ny sehatry ny sosialy ny tena ahafantarana azy indrindra fa ny fananganany ilay fikambanana antsoina hoe Fihavanana izay miahy ireo ankizy kamboty sahirana maro dia maro. Tsy vitsy amin'ireo ankizy beazina eo anivon'izay fikambanana izay no hiatrika fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity. Efa nisy efa antonany maromaro ny fikambanana Fihavanana ny saika somary ny ato kely ny asa manandraikitra anatin'izy ireo ary ho averina indray izany amin'ity taona ity. Isan'ireo tompon'andraikitra tao anatin'izany fikambanana izany ramatoa Germaine izay mandray an-tanana ireo zazakamboty sahirana eny amin'ny fokotany Anosipatrana izay fohy be ny fikambanana. Ny asabotsy lasa teo araka izany nanantanterahana ny fihaonana voalohany fikambanana tamin'ity taona vaovao ity ary nisy ny fiaraha-misakafo nentina nanamariana izany. Ny ankizy taizay koa zany tegna taizayko mipetraka amiko zany eo amin'ny 1.3 fa manambady dia eo amin'ny misy folo eo zany mbola madinika kely maty ny reniny ary nareniny reny sasany narenindre mandrenina amin'ny pobely sasany narenindre mandrenina amin'ny lakilosy sasany narenindre amin'ny vavadiny masera ary mbola menamena daholo nangalako an'izy regny arafa natapavoaka mariazy ary niteraka vaovao zao koa ny sasany mbola voteraka fakomaly sasany dia zavatra zay zavatra miseho tsisy n'olo nahita tsisy olo nalala tsy manafagnampina tsy misy olo magnampy ratsy madamo vololony eo ny vanisy nagnampy misy ny magnampy fa vitsy ihany manasa lamba ny asako dia tongotongo eny zany namolomako an'izy ireny ka noho ankehitriny fa mahibe ny ankizy eo ny tribunal na eo ny mbola mianatra dia mba mitaka zany mahazoma olombelona an'izy ireny dia mba misy ny tany-panjakana angatanay ipitran'ny ankizy agnanovana fasana satria misy narenindre mandreny tsy manana fanakavena misy ny ato ka mitaky zany zay mba meny fanjakana tany ambolenay ambarana trano dia ambarana fasan'izy ireny satria ny olombelona dia manana fasana foana aleo tsy manana trano ohatrany tsy manana fasana. Misy 12 amin'izao fotoan'izao ireo ankizy izay beazina ramatoa Germaine ao aminy saika ny tenany avokoa no miantoka ny lany rehetra amin'ireo ankizy hatramin'ny fampianarana azy ireo. Misy amin'ireo ankizy moa no anomana ny fanadinam-panjakana BEPC sy ny baccalauréat. Mivelona amin'ny asa fanasana lamba sy ny fambolena raha i ramatoa Germaine ary tsy maharaka indraindray izany asany izany ka izay ihany koa no namelomany indray ny fikambanana ahafana mitady izay fanampiana azo avy amin'ireo malala tanana.